Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaina mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Indroary ireo lohatenim-baovaontsika. Rarana ny fanorenana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna manakaiky ny saranam-piaramanidina ho Mahajanga. Misokatra ny taom-piotazana rafia ao amin'ny faritra Melaky. Nosokavana ho an'ny mpanango-bokatra ny guichet unique vary ao Ampara Faravola. Araka ny efa nampahafantarana antsika omaly dia tany Mahajanga ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro anisany nojereny manokana ny olana atao amin'ny seranam-piaramanidina nampafantatra sy nampatsiahy ireo vahoaka minimiditra antsokosoka ao anatin'ny seranam-piaramanidina Amborovy ny tenany izay voarara ny lalàna ary nampatsiahiviny ihany koa nandritra izany fa mampidodoza ny fipetrahana manodidina io toerana io. Amiora Randry. Iray volana ny fepitaona no mena reto mpamboly niditra tsokosoko atao anatin'ny faritry ny seranam-piaramanidina Mahajanga mba hiala ao an-toerana izay nambarany ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetry ny andro nandritra ny fidinana ifotony izay nataony. Andrasana amin'ny farany herinandro kosa ny didim-pitsarana mahakasika ireo trano miorina ao anatin'ny 50 metatra manodidina ny seranam-piaramanidina Amborovy. Tonga tety zany zahay satria anisan'ny manimba endrika ny aéroportsika manoloana ny organisation ny aviation civile internationale izay zavatra izay ary mety ahitantsika sazy mihitsy raha ohatra ka tsy misy ny fepetra izay tokony iraisina zany. Rehefa teo moa zany namoro ny solon-tenam-pofon'olona dia niaiky izy ny amin'ny hoe fahadosoana zany no tsy fahafantarana no natonga an'izay. Na eo ary izay zavatra izay dia ny fanjakana dia manaraka ny lalàna araka ny tokony izy foana efa nandeha fitsarana io ary ivoaka amin'ny 20 ny volana Mey izao zany ny didim-pitsarana. Na eo ihany koa ary zay didim-pitsarana zay ka hoe mandresy ny fanjakana dia ny fitondram-panjakana zany dia miezaka foana ny mitady vahaolana fa tsy hampiasa herisetra ny amin'ny fanasorana n'izy ireo zay no antony ny siny fifampiresahana teo zany. Miakatra fa zava-dehibe ny fitazonana ny mahaseranam-piaramanidina iraisam-pirenena Amborovy raha tsy hajaina ireo fenitra takiny dia mety hisy fiantraikany amin'ny sata iraisam-pirenena izany seranam-piaramanidina izany. Fepetra iraisam-pirenena dia farafahakeliny 50 metatra mialan'ny ivon'ny pista no tokony tsisy olona na trano na fambolena na zavatra mipetraka zany izay manohitohina na manimbatsembana ny sidina eto toerana. Atrena tonga nisy teo zany hoe raha ao anatin'ny 50 metatra io zany no misy zavatra tahaka an'izao fanorenana dia raha sanatria misy ny fivoahan'ilay fiaramanidina izay tsy ampoizitsika dia fahasimbana na sanatria fahafatesana zany no vokatra izay. Ho fitandrona an'izay hoe ain'olona zay zany dia naka an'izao fepetra fifampidinena zao ny tompona ny mpanjakana amintsika. Ito tamin'ny fifampiresahana sy ny fifandaminana tamin'ny vahoaka voakasika n'izao fidinana ifotony nataon'Andriamatoa minisitra izao nanamafy hatrany ny ministra fa mila samy manana toe-tsaina manara-dalàna ny tsirairay fa izay no antoka mitondra fampandrosoana. Resaka fitaterana nabakabaka tao Mahajanga izay fa ho an'ny fitaterana an-tanety kosa dia tonga tany Feneriva Atsinanana ireo milina vaventy fanamboaran-dalana izay efa tsy nisy fanaraha-maso intsony tao anatin'ny telo taona ka komunina maro no sitraka azy ireo. Manomboka izao dia ho afaka manao lalana vaovao izay fiara-miasa vao apetraka ny fanjakana sy ny vahoaka any an-toerana Abel Benjamin. Asa fanamboaran-dalana ifandraisan'ny faritra iray manontolo hatramin'ireo fokotany tsy mbola azon-dalana na hoe any ankodahoda-tany no tanjon'ny faritra Nalanjorofo hoy ny lehiben'ny faritra Maître Todiarno. Hanombaka lalana vaovao sy anasara ireo simba efa antaonany maro no tanjony.
Jingana lehibe no vitan'ny faritra Nalainjorofo nanangonana indray reto milina maro efa ho 3 taona tsy nisy fanaraha-maso akaiky. Fomba soamantsara eto tampon-tanànan'ny Fianarantsinanana devan'ny bureau-ny faritra Nalainjorofo ny engin ny région izay efa ela dia ela antaonany maro tsy teto an-toerana izay tsy nafahantsika nagnatotosa antsaka sy andavany tetikasa fampandrosoana marimarina kokoa fagnamboaran-dalana. Atomboka amin'izay ny asa fampandosoana hoy ny lehibe ny faritra Nalainjorofo Maître Todiarno. Fiara-miasan'ny vahoaka sy ny olom-boafidy amin'ny fitondrana fanavaozana izao no entina anao ny fampandrosoana any fotony ka ny asa lalana dia efa zava-dehibe ao anatin'izany. Tsy sakana amin'ny fanamboaran-dalana any amin'ny fokontany ankehitriny ny tsy fisiana tetezana na tany tena saro-dalana ireny fa misy fitaovana eo am-pelantanany hoy antrany ny lehibe ny faritra Nalainjorofo. Hanomboka ny asa miomana antsika jiaby na ianareo solom-bava-vahoaka na ianareo maire na ianareo fokon'olona nintsika reto fitaovana reto ndao arantsika hetsika daholo fa hagnamboatra lalana antsika fa kosa misy fandaminana atao misy engagement tsy maintsy fenonintsika satria mba hialagna amin'ny zavatra ohatran'ity hoe lasa agny amin'ny toerana raiky le engin 3 taona ngarangidina mijanona agny tsy haina vita le lalana na tsy vita tsy haina misy olo hafa mampiasa an'izy antsokosoko amin'ny tombotsoan'olo tokagna dia hievitena amin'izay zany misy condition tsy maintsy fenona misy engagement tsy maintsy atao mba ahafahan'ny rehetrarehetra misitraka ny reto fitaovana entintsika magnamboatra lalana reto ka manomboka ny any zany ny zavatra ho ataontsika dia hanao inventaire ny fananana rehetrarehetra antsika efa agnatin'izay reto tonga reto dikan'izay mipetraka ny politika ngeza be izay apetraka ny faritra dia ny hoe hagnamboatra lalana antsika mba ho démarragentsika amin'ny développement zany hoe tsy afaka mivezivezy ny vahoaka tsy afaka mivezivezy ny vokatra dikan'izay tsisy fampandrosoana azo antenaina agnatin'izay ka hiantomboka antsika zao zany hiasa vonona ny vahoaka rehetrarehetra vonona antsika tompona andraikitra fanjakana na olom-boafidy na olom-boatendry fa hagnamboatra lalana antsika araka izay tratra ny herintsika. Tsy hazakazaka hifaninana amin'ny fampandrosoana fotsiny no atao eto fa ny faritra Nalainjorofo voalohany amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara no fanambina petraka. Efa misy ny commune fantatra fa isitraka ity mitomboka amin'ny herinandro ambony io fa ny commune rehetra atao anatin'ny faritra Nalainjorofo dia afaka misitraka ireto fampitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana izay natolotra hampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ireto. Eo andalam-panamboarana ihany koa ny ampahany 13 kilometatra amin'ny lalana mampitohy ny Fianorivo Atsinanana sy Vohilengo. Miroso miadana ny asa iray volana voalohany izay ka mitsangana manara-maso akaiky ny fanamboarana izany avy eo amin'ny fiadidiana ny faritra mba ho voaja ny boky nandraikitra mbola i Abel Benjamin ihany. Lalana 13 kilometatra amin'ny RP 13 route interprovinciale numéro 13 mampifandray ny Fianorivo Atsinanana sy Vohilengo ity anatin'ny asa fanamboarana ity. Iray volana lasa no nentomboan'ny asa ary 5 volana ny faharetany raha ny voasoratra ao anatin'ny boky nandraikitra. Tampoka tamin'ny orinasa no nahatongavany lehibe ny faritra nijery ny fizotry ny asa teto ary tsy hisahatra izao fanaraha-maso akaiky izao mba ho tombosoan'ny vahoaka maharitra ny fododrafitrasa izay ampiasana volam-panjakana toy itony. Noho ny ezaka natao dia fanatsarana amin'ny lalana mampikaikay no tena atao dia misy ny ampahany izay tena manahirana antsika mpampiasa lalana hatrizay izay atao pavé mirefy eo amin'ny 3 kilometatra sasany hankatra amin'ny 9 kilometatra arakaraka ny tena filana dia ny ambiny kosa dia atao ny antsoinay hoe reprofilage sy fandaminana ary fanatsarana ny lalana tany izay. Manana ny andraiky ny raha teo ny faritra rehefa resaka fampandrosoana ka mandreny manjava-dehibe amin'ny asa ho tombosoam-bahoaka toy ny fanamboaran-dalana itony. Mila afianganana ny asa mba ho vahaolana ara-pitaterana izay tanjony filoha ankehitriny. Tokony ampiasa milina vaventy ihany koa ny orinasa mba hanitratrarana ny fehim-potoana sy kalitaon'ny asa izay voasoratra. 5 volana ny faraitan'ny asa efa nisy fotoagna maromaro zay lasa jerevantsika ny avancement mbola tsy dia hita soratra loatra dia tonga hito zay andeha agnaramaso an'izay ary agnentana ny tompona andraikitra mba agnamafy le asa mba andeha mafimafy tokoa ary indrindrandrindra koa ny qualité n'le asa mba ho tsara
dia izay ny fitondrana teny fisaorana voalohany amin'ny fitondranam-panjakana indrindrandrindra ny président ny fanavaozana na dia mbola tsy goudron tanteraka zany le izy dia fa raha vita eo dia fa inoantsika fa mamaha olana goavana satria ity lalana feny revesta amoron-drano volengo tia dia ilain'ny maro mifivezivezy amin'izy tia ary mampitohy commune maromaro ary betsaka vokatra mivezivezy amin'ity lalana ity zay natonga hoe aleo mba vahagna ny olana vahoaka vahagna ny olana ny mpampiasa an'le lalana zany mba samby afaka misitraka anazy ny olo rehetrarehetra zany. Mila apetaka ho hitan'ny olona ny fehim-potoana sy anaran'ny orinasa mandray an-tanana ny asa toy itony hoy an-trany ny lehiben'ny faritra. Tsy misy olana atreto ny fanatanterahana azy fa mila manaiky ho tompona ndraikitra kosa ny rehetra amin'ny asa ho tombosoam-bahoaka maharitra toy itony. Avelantsika eo makasika ny fanisokatra ny 13 mety eo ny top tazana Rafia any amin'ny faritra Amelaka atao amin'ny distrikta ny Besalampy no nanaovana ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy fantatra nandritra izany ihany koa afany Rafia dia anisan'ny loharanom-bola sy loharanon-asa ho an'ny mponina maro satria mitondra fampandrosoana ara-toekarena ho an'ny faritra sy ho an'ny Madagasikara. Ny distrikta ny Besalampy no manana alan-drafia be indrindra raha ny any amin'ny faritra Amelaka ary tsara kalitao indrindra raha eto Madagasikara. Jiabson Robert. Isan'ny loharanom-bola sy loharanon-asa ho an'ny mponina maro ny fisian'ny ala Rafia satria mitondra fampandrosoana ara-toekarena ato anatin'ny faritra Amelaka sy eto Madagasikara izy. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy kolontsaina malagasy ihany koa ny Rafia. Ilaina ny fitantanana maharitra ary indrindrandrindra ny fandraisana andraikitra amin'izay minia manararaotra any fampiasa azy io amin'ny tsara-dalàna. Koa amin'izao fanomboana ny kampainy izao dia antsoavo no ataonay ato amin'ny fitaleva-paritra. Voalohany aloha tena hoe hanaja isika ny fehim-potoana izay napetraka sy ny lalàna mifehan'izay fanangona Rafia izay. Manantena isika fa hitondra vokatra tsara sy fidiram-bola ho an'ny tantsaha, ho an'ny mpandraharaha ary ho an'ny fanjakana mba ahafana mametraka asa fampandrosoana ity kampainy 2026 ity. Ny distrikta ny Besalampy no manana ala Rafia be indrindra raha ny ato anatin'ny faritra Amelaka no sady tsara kalitao indrindra ihany koa raha ny eto Madagasikara. Rafia io hanagna bevata ho antsika ato anatin'ny distrikny Besalampy. Ny nampalaza ny Rafia hatrany ampitan-dranomasina agny dia ao amin'ny commune-ny Bekotoka. Lasa sarobidy ny Rafia ary farany ny soa kalitao dia gn'atsika ato amin'ny distrikny Besalampy. Ka manentana antsika ndao ifagnometagna tsy mandoro Rafia hamboly gn'anaky Rafia maro tsika ho kojakojaitsika ato anatin'ny distrikny Besalampy zay. Rafia voaro velomam-po maharitra io no loha hevitra nentina nankalazana ny fanokafana ofisialy ny tao-pivotazana Rafia ho any ato anatin'ny faritra Amelaka tamin'ity taona 2024 ity izay mitanteraina teto Besalampy. Hetsika maro sosona no natao tamin'izany toy ny diabe na ny karnavaly na nehoana fihetsika sy fitafy maro samihafa nandraisan'ireo fikambanam-behivavy maro anjara nitohizana izany tamin'ny alalan'ny kabary ny fandimbiasana nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tokony ary ny fampiratiana ireo vokatra asa tanana isan-karazany vita amin'ny Rafia. Ny fitalevam-paritsy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy Amelaka miaraka amin'ireo mpiray ombinantoka aminy no tomponantoka tamin'ny fikarakarana izany teto an-toerana. Alafiny tsy mpifandriam-pahalemana dahalo mitampiedina dimilano nanafika mpandrara sinoa tany Ambanja. Ataorian'ny antso voaray ny mpitandro filaminana dia raikitra ny fifandonana kanisy tamin'izy ireo no maty voatifitra raha naratra kosa ny sasany. Tany Antsatsaka Fokontany Anjemanoro commune ambanivohitry ny Nosy Antafiambotra tany amin'ny distrikany Ambanja no nitrangany izay fanafiana izay. Lucien Tongarivo. Mpandraraha mpiompi-dingadinga na teratany sinoa iray sy nisy nanafika ka voafirameso no lohan'io mpandraraha io fa ny mpiambina azy kosa voafirameso amin'ny tendany maty eo ny eo ka lasan'izy ireo tamin'izany vola 3 millions d'ariary miampy dolara sy euro maromaro sy ny passeportn'ilay sinoa teto Antsatsaka Fokontany Anjemanoro commune ambanivohitra ny Tafiambotra Nosy amin'ny distrikta Ambanja. Ny antso mpitandro filaminana ny tsara sitrapo ka ny faneritra tamin'ireo dahalo 10 ny fampitifitra ka lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana ny ray amin'ireo dahalo. Dia niezaka izany raha izy kontsera zany
misy ny velona ny kianja natao moa zany dia natao paikady rehetra entina hanakana ireo mpanao ratsy ireo rehefa nandalo amin'ny toerana toerana dia tozam-bato zany io no mifaneritra tamin'ny élément gendarmerie dia lavy ny balanjy atao anatin'izany moa zany ny ray tamin'ireo dia araiky ny tondra ny saky misy ny vola zany ndraiky misy passeport ny sinoa voafira io no izy araiky lavy ny bala io dia manentana hatrany ny vahoakana panja mba hiasa aminay tany filaminana mba hanome tsy tapaka loranom-baovao izay misy any amintsika any satria tsy vitanay samirery ny asa fandaminana fa tsy maintsy hifanomezan-tanana aminareo vahoaka izany. Marina fa mbola anatin'ny fikarohanareo dahalo 4 ambiny ny mpitandro filaminana aty amin'ny distrikan'Ambanja. Tsy fandriampahalemana tany Ambanja izay fa fametrahana dina ifampifehezana hametrahana fandriampahalemana maharitra kosa ny ataon'ireo mpitondra fanjakana any amin'ny distrikany Vohipeno ametraka dina iraisana ifampifehezana faritra fitovinany iray manontolo ny lehiben'ny faritra any an-toerana natao izany mba hifehezana ny fandriampahalemana amin'ny distrika telo. Nidina tany Vohipeno ny tenany niarany dinika tamin'ireo ampanjaka mifeny tany mialohan'ny anolorana izay dina izay eo anivony fitsarana Ilarion Razafitsotra Thierry Randrenasolo. Ny tady tokanga teo amin'ny lehiben'ny faritra fitovinany sy ireo ray aman-dreny ara-drazana mifehany matatagna aty amin'ny distrikany Vohipeno fa hametraka dina iraisana ifehezana ny tany. Io ny loalaharana andrindrana ny fiainan'ny fiarahamonina. Fantatra io nandritra ny dinika niarana tamin'ireo solotena pokon'olo izay nitariny genogno ny matatagna tao amin'ny lapa ny feny vola ivato hatotra ny fisarana sy hoela ny voarakitra ao amin'ny odina io. Voalohany indrindra aloha zany ho an'ny tsy ho an'ny Vohipeno rehetra fa ho an'ny fitovinany iray manontolo. Tsy misy fampandrosoana valina ary tsy misy fampandrosoana azo atao raha tsy mahavita mametraka fiarahamonina ao anatina fandriampahalemana. Dia izay ny antony anatonana an'ireto ray aman-dreny ara-drazana reto mba ahafahantsika mametraka an'izay fiarahamonina isy fandriampahalemana zay. Voaresaka nandritra ity fotoana ity ihany koa ny fambolena izay nitondrany ireo fokon'olona taraina ny hanitarana ny toerana tokony voatondraky ny station de pompage. Misy amin'izy ireo mbola sy nampiasaina mihitsy noho ny antony ara-teknika. Rehefa vita ny motera zany tokony sitona ny rano iny ny problema mipetraka tokony vakina ny rendozy. Da entreprise hafa ny tokony hagnamboatra an'iny lohany raiky iny. Hafa ny nagnano motera nametraka motera sy ny panneau solaire, hafa ny magnano ny canal rehetrarehetra atongavany agny akosy zany. Ka ny entreprise nagnano an'iny zany tsy sérieux. Nahazo ny sodrano avy tamin'ny Genogno sy Rastakonarivo ireo vahiny manakaza avy taty an-toerana. Ity ihany koa ny fisidiana voalohany nataon'ny lehiben'ny faritra taty amin'ny distrikany Vohipeno taoriany nandraisan'ny asany. Mivatika lafim-baovao afa-tanteraka isika Totosa Omaly ny lanonana ara-pitsarana nametrahana ny atony pampanolalana vaovao tao Mahajanga izay notrony ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany tany amin'ny faritany Mahajanga Miora Randry. Doktora Andrim-pirenena André no toy ny pampanolalana vaovao eto anivy ny fitsarana ambaratonga voalohany Mahajanga. Totosany maraina ny zoma fa 15 ny volana May ny lanonana ara-pitsarana izay nametrahana izany toy ny pampanolalana vaovao izany. Nandritra ny lahateny dia nanamafy ny tompona andraikitra fa andraikitra lehibe ny miandry azy indrindra amin'ny fampanjakana ny rariny sy ny ady amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Nasongadiny ihany koa ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa eo anivy ny sampandra-ara-pitsarana sy ny vahoaka mba hampanjaka tanteraka ny fahamarinana. Lara-pamenana dia tsy misy fa tsy ny fampiarana ny lalàna satria zay zao no marisarisa araka ny kabaran-tapiteony marisarisa ny fampiarana tatan-dalàna eto Madagasikara izany fampiarana dia io zany lara-pamenana amin'ny fampanoavana rehetra fampiarana tatan-dalàna. Misokatra ho an'ny rehetra ny fampanoavana Mahajanga io tsy hanavanana iza na iza
afaka manontany torohevitra, afaka mitondra fitarainana, afaka milaza ihany koa ny vaovao zay tokony fantatry ny vaovanoavana. Io zany tsy fidianana sarangan'olona na manan-karena na mahantra na madio lamba na maloto lamba na mianatra na tsy mianatra, misokatra ho andrehetra ny vaovanoavana amin'ny fotoana rehetra. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny lanonana ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga eto amin'ny faritra Boeny. Vonina tanteraka ny toloha-pampany lalàna vaovao ary nambarany fa anao izay ho afany amin'ny fanatanterahana ny asam-pahamarinana sy ampitandremana mifanaraka amin'ny lalàna Manakery eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara ny tenany. Lafiny fanabeazana no anoizantsika ny vaovao. Afa-pasairanana ireo mpianatra avy eo amin'ny CEG Androndrona Cisco ny maro antsetra satria dia nahazo foibe mpanadinana na tanterahana ny ady nara-panatanjahantena BEPC tamin'ity taona ity. Raha tamin'ny taloha dia manao diatongotra 2 hatramin'ny 3 andro ireo mpianatra mamonjy izay foibe mpanadinana izay no niara-tsindalana ka nomena foibe mpanadinana CEPE ihany koa ny EPP Anjiamarina mba ho fanamaivana ny fasairanana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny Boniface Ramiandrison. Hatramin'izay dia manao diatongotra 3 andro ireo mpianatra kilasy 7 avy amin'ny komina ambanivohitra Androndrono raha natanteraka ady nara-panatanjahantena BEPC satria tsy maintsy any amin'ny komina Rantabe ny foibe mpanadinana. Ankoatr'izay dia mandeha tongotra lavitra ihany koa ireo mpianatra avy amin'ny EPP Anjiamarina raha nala fanadinana CPE satria manatona ny renivohitr'ny komina. Izany rehetra izany dia noho ny hara-tsindalana izay nany moto aza tsy afaka fa tsy maintsy dia tongotra. Tsy nitazam-potsy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny alalany lehibe ny fiadidian'ny fampianarana fanamaha io olona io. Fantatra izany nandritra ny fitetezam-patra nataon'ny prefet ny maro antsetra taty amin'ny komina ambanivohitra Androndrono izay niarahana tamin'ireo lehibe ny sampana raha samihafa isan'izany ramatoa chef Cisco. Efa niezaka zahay ho nanokatra ny centre CPE aketo Anjiamarina ery amin'ny taona ity. Arô misy centre fagnanaovana CPE amin'ny taona ity. Fitsinjova fanabeazana ty amin'ny lafina Androndrono. Efa nanokatra ny fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny 3e abagna la BPC efa natomboko aty Androndrono. Nisokatra tamin'ity taom-pianarana 524 ity avokoa izay rehetra izay ho famana olana. Ho fampitoviana lenta ny zaza malagasy ihany koa dia nanolotra fampitaovana sy kojakoja ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly ho an'ireo mpianatra eto Androndrono ny prefet ny maro antsetra izay fitaovana avy amin'ny ministeran'ny Zay ny tany maro antsetra fa manampy ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny tambazotra miaro ny zona ekizy any amin'ny distriktan'ny Mandritsara ka manazava amin'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ny amin'ny fitondran-tena mendrika tokony ananana ka tao amin'ny CEG Ambohimandroso no nanaovana izay hetsika fanentanana izay George Harrison Randrinasolo Darne. Niona mivantana tamin'ireo ankizy ao amin'ny CEG Ndremiadra Paulbert anatin'ny zapin'ny Mandritsara ny tambazotra miaro amin'ny herisetra-pazony ankizy aty amin'ny renivohitra Androna ka nandritra n'izao fihaonana izao no nampifantarana ireo ankizy ireo ny fitondran-tena tokony hatao eo anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny sekoly. Ny asanay dia tsy avy hatrany dia mampiatra lalàna na misambotra olo-mpandika lalàna avy hatrany fa manao ny asa fisorohana mba tsy hahatonga ny olona anankiray na maromaro ho tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny fandikan-dalàna ka mandray anjara amin'izay fanabeazana sy fanentanana zany zay zao aorian'ny fitetezana ireo établissement na ireo école misy eto an-tampon-tanànareo dia hiroso amin'ny fampiarana sy ny fanaraha-maso amin'izay fandikan-dalàna zay zahay mbola iaona amin'ny ray aman-dreninareo koa zahay ireo satria raha tsy voateny le ray aman-dreny na tsisy ny fionana amin'ny ray aman-dreny tsy tonga anareo agny le afatra vita aminay eto manomboka amin'ny 7 aligny mpianatra agnaty tragnony ray aman-dreny jiaby na agnaty tragno idoany izay avy ametrahany ray aman-dreny anazy. Natao indrindra zao fihaonana izao mba ho fandraisana anjara ataon'ireo tambazotra miaro ny zon'ny ankizy amin'ny fanampina ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra amin'ny fitiazana ny ankizy mazava ny tanjona ampienana eo anivon'ny sekoly sy anivon'ny fiarahamonina ny setrasetra sy karazana ditry maro samihafa ataon'ny ankizy.
vita ary notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny birao sy lapan'ny fokotany vaovao ny fokotany andrefakady ambony saha komuna Fenorivo izay ezaky ny fokon'olona madiodio zava-bita izay atao filamatra ho an'ireo komuna samihafa eto amin'ny nosy hoy ny lehibe ny distrika na Tsimdrano mba ahafahana mampisy ny fampandrosoana eny fotony sy miatrika ny fanavaozana aina rabetany Jackie Rakotomanga. Voava manomboka izao ny olana ampolitaonany maro tamin'ny tsy fananana birao sy efitrano malalaka fiasana ao amin'ny fokotany andrefakady ambony saha Fenorivo distrika Antananarivo Atsimdrano no ny fahavitany ity lapan'ny fokotany sy birao vaovao izay nitokanana ity fotodrafitrasa ezaky ny fokon'olona sy ny fokotany madiodio kendrena hanatsarana ny fitantanandrara-panjakany ny fotony hoy ny filohan'ny fokotany hatao filamatra ho an'ireo fokotany sy ny komina samihafa eto amin'ny nosy ihany koa izao hoy ny lehibe ny distrika Antananarivo Atsimdrano hampisy ny fampandrosoany ny fotony. Betsaka ny asa ataon'ny fanjakana ilana fotodrafitrasa ohatry raha tsy teny ohatra fotsiny izao ny enrôlement biométrique izay mbola mandeha amin'izao rehefa manana fotodrafitrasa ohatry tsika dia manana trano zany ety amin'ny fokotany afaka mampiatrano an'ireny opération na enrôlement biométrique satria fitaovana amin'ireny saripady mila arovana amin'ny orana ny masoandro arovana amin'ny sovery sosimba dia zava-dehibe manana fotodrafitrasa ampiasana azy sahala amin'izao azo vahoaka ampiasaina koa izy ivoriana araka ny voalazako teo izay satria ety amin'ny fokotany ny président fokotany tokony manao assemblée générale mitarika fivorimam-pokon'olona arakaraka ny filan'ny fiainan'ilay fokotany mety dinihanao lafa mifandriam-pahalemana ny fahadiovana ny fahasalamana sy ny afatra avany amin'ny fanjakana fohibe ny asa fampandrosoana rehetra ty fotony hitako hoe lesony zao any fokotany rehetra eto Madagasikara mihitsy angamba hoe aporosihana ny firaisakina amin'ny fokon'olona fiaraha metana vahoaka malagasy vita zavatra fa tsika malagasy rehefa mirahina mifanampy mifametanana mahafoy dia tena mahavita zavatra dia tombotsoa ny taolobe hatrany hisandrahaka amin'ny asa sy fampandrosoana maro lafa ihany koa izao trano fivoriana aloha izy ity fivorim-pokon'olona birao birao mpifidianana rehefa tonga ny ihany ary amin'ny lafiny anankiray hoentina anatsarana dia misy fidiram-bola madinidinika izay azonay ampanofaina kely mba isy vola miditra amin'ny asa sosialy eto zao ankehitriny efa misy tanora eto amin'ny fokotany mampianatra teny anglisy dia maimaimpona zany ny ampianarana eto ameny mahefitra maimaimpona izy misy ny mpanao ara-marsio dia manao ohatr' zany izy zany maimaimpona dia arak'izay reny tsy misy anina fa zay mba fony fotsiny anatsarana ny fokotany ezaka aoriana izao ny mpitatana ny fokotany ny hananana solosaina vaovao hanatsarana ny tolotra amin'ny asa-panjakany ny fotony ty takela bato ity birao sy lapan'ny fokotany andrefakady ambony saha iverina any amin'ny distrika ny Besalampy vetivety aloha isika nahazo fitaovam-piasana maro samihafa toy ny bicyclette pulvérisateur sy kojakoja fiarovan-tena ireo brigadier phytosanitaire misy avaly mirala miasa ao anatin'ny distrika ny Besalampy mba ahafahan'izy ireo miasa eny an-tsaha amin'ny fiarovana ny fambolena sy fanaramaso ireo mpivarotra fanafodimbiby sy ny fanafodina aretina mahazo ny voly ny ministera ny fambolena sy ny fahavitan-tena ara-tsakafo tamin'ny alalan'ny tetika purpano angadina nanana sy vy nahitana izany Jabson Robert. Mahasovi ny fitalevam-paritsy ny fambolena sy fahavitan-tena ara-tsakafo melaky izay piaro ny fambolena na antsoina hoe brigadier phytosanitaire miisa valy mirala izay asa ato anatin'ny distrika ny Besalampy no nitolorana fitaovam-piasana maro samihafa avy tamin'ny ministera ny fambolena sy fahavitan-tena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa Purpa. Misy valo ireo brigadier phytosanitaire reo ato anatin'ny distrika ny Besalampy dia nomena fitaovana reo ahafahandreo miasa eny an-tsaha eny eny an-tanimboly eny indrindrandrindra koa ahafahandreo manara-maso an'ireny olo mivarotsy fanafodiny biby sy ny fanafodiny arety amin'ny voly regny ahitantsika bicyclette reo dia ahitantsika pulvérisateur dia misy gant eo dia misy masque ary misy botte zay andesin'ireo miasa reo koa zany afaka manao traitement eny an-tsaha eny raha fa ohatra misy tranga izay efa nataondreo marina fa efa ahitana brigadier phytosanitaire toy izao avokoa ireo distrika rehetra ato anatin'ny faritra melaka amin'izao fotoana izao ary efa nahavita fiofanana
ka miandrandra vokatra tsara amin'ny fanampiana izay ataon'izy ireo ny tantsaha manoloana izany. Tontosa ny alakamisy lasa teo ny fampiofanana momba ny fiompiana kokombo tany Tanambe ho an'ireo tantsaha tao anatin'ny commune ambanivohitra Tanambe izay niarahana tamin'ny LFL sy ny avy eo anivy ny commune ambanivohitra Tanambe ny tanjona amin'ny fiofanana dia ny anampiana ny fidiram-bola ny ireo tantsaha Eli Randriana Artso solontenanay ao Tanambe. Ho fanampiana ireo tantsaha ato anatin'ny komina ambanivohitra Tanambe mba hanatsarana ny fari-piainana sy hampitomboana ny fidiram-bolany dia nanome fiofanana momba ny fiompiana kokombo ho azy ireo ny LFL ny alakamisy fa 14 ny volana May lasa teo. Ny tanjona lehibe amin'izao fiofanana izao dia hanatsarana ny fiainan'ny mponina eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanamafisana ny sehatry ny fiompiana izay aloha ranom-bola azo antoka. Zavatra nataon'ny LFL teto androany zany tsy fampahafantarana sy fampiofanana mahakasika ny vokatra vovoan'ny LFL Madagasikara tsino zany fa ny komboa dia akoho vaovao, misy ny poulet de chair dia misy ihany koa ny fondeuse, fa ny komboa vokatra vaovao izy io entina hanatsarana ny fari-piainan'ny tantsaha zany etỳ ambanivohitra indrindrandrindra ny vehivavy. Dia eo ihany koa ny tanjona dia ho amin'ny fanjarian-tsakafo satria fantatra fa ambany dia ambany ny tahan'ny fihinanan'ny malagasy na henana koa zany na henana tody ary farany ampianatra ny tantsaha izay andraraha amin'ny resaka eo amin'ny fiainana zany. Anisan'ny politika napetraky ny eo anivon'ny fitantanana komina ambanivohitra Tanambe ny fanatsarana trany ny fari-piainan'ny mponina ao aminy ka anisan'izany izao fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka izao. Anisan'ny politika akapoben'ny komina ny hoe mitondra sy manohana ny ireo tantsaha amina resaka fiofanana mamaim-poana izay ahafahan'izy ireo miary satria raha mahafantatra verimberina foana hoe ny 700 ny mponina aty amintsika dia mpamory sy bebe avokoa. Ka androany dia tonga teto amintsika ny LFL Madagasikara izay nitondra vokatra vaovao ary nanentana nireo vahoaka nanome ny fiofanana amin'ny atao hoe tolotra izay misy eo amin'izareo dia anisan'ny efa fandresena sady zay satria nanohy fahalalana itsika androany nanampy an'ireo vahoaka ireo amin'ny atao hoe fomba amelomantena. Dia izay nefa izay masony ny commune mihitsy satria ho avy ty ny vary tapitra ny vary dia iraviravitanana dia anisan'ny atao hoe sehatrasy izay fanamiary indray manatsara ny fanampiainan'ny isan-tokantrano ny fiompiana. Marina fa mahaimaim-poana tanteraka izao fiofanana fiompiana koa izao. Mbola ao amin'ny faritra Alaotra Mangoriany na mpanantonona isaky ny distrika ny Birao mikirakira ny taratasy fanangonam-bokatra mba hanamora izany ho an'ny distrika na Amparafaravola dia efa misokatra ny guichet unika ho an'ny mpanangom-bokatra vary ao amin'ny Birao ny distrika any an-toerana Harrison raha miarambelo Jean Urbain Randriana Arfeno. Ny Birao ny distrika na Amparafaravola no najoro ny Birao tokana na guichet unika mba hanamorana ny fikarakarana ny atota-taratasy azahoana ny CIPCR na karatra mahamatianina ho an'ny mpanangom-bokatra eo amin'ny sehatry ny vary izay ao anatin'ny fanavoazana ny fomba fiasany ho an'ny faritra Alaotra Mangoro. Fanatanterahana ny politika fampandrosoana izay noentina andriamatoa lehibe ny faritra Alaotra Mangoro andriamatoa be Mananjara Elira. Raha antsika mahalalako zany fa tia Amparafaravola ty no tena hoe renivohitry ny vary. Tafapetraka soamatsara moa zany le Birao tokana. Androany zany izy dia efa azo lazaina hoe afaka tena miasa ka manentana zany anareo rehetrarehetra izay manana eritreritra ny anangona vary amin'ity taompamokarana 2026 tia mba anatona an'ireo Birao tokana rehetra izay misy ato amin'ny faritra ary ny karatra moa zany ny tena dikan'ilay izy dia mba nifehezan'ny fanjakana mihitsy ny tisehatra vary tia izay ny tena antony nanatanterahana n'ilay fambetrahana n'ilay karatra maty aminy. Isorana voalohany moa zareo eo anivon'ny faritra Alaotra Mangoro nanatanteraka an'izao atao hoe Birao tokana izay entina angalana an'izay karta professionnel izay anangonam-bokatra izay mba ialana amin'ilay fivezivezena any amin'ny faritra izay anisany tena fanisany manantona aty akaiky. Efa eo anatiny miaka-bokatra tanteraka moa ny aty aloatra ka miantso ireo izay zatra manao papango na tsy manara-dalàna izay tompon'andraikitra ara-pitondrana mba hanaraka ny lamina napetraka izy ireo.
Natomboka tamin'ity volana May ity ka haritra 3 volana ny fanomezana toana ara-tsakafo ataon'ny SAF FJKM amin'ny alalan'ilay tetikasa avotegna andro-ponina narevo tamin'ny fandalovany gezany tany amin'ny commune Ambotandro distriktan'ny Toamasina Faroka tompona ndraikitra maro civil sy miaramila no tariny lehiben'ny distrika no niaraka tamin'ireo ekipa ny tetikasa avotegna no nisantatra ny fizarana izany tamin'ny fomba ofisialy tany toerana Jean Fabrice Volatina. Tsy nionina fotsiny tamin'ny fanampiana arabola ho an'ireo mponina avy amin'ny fokontany telo ao amin'ny kominany Ambotandro distriktan'ny Toamasina Faroa zay iasan'ny tetikasa avotegna taoriny fandalovany ny rivodozana Hervaika teto Toamasina sy Toamasina Faroa iny ny volana febroary 2024 teo ny SAF FJKM fa mbola nitondra toana ara-tsakafo ihany koa ao anatin'ny 3 volana misesy zay no santarina tao amin'ny fokotany Ambavarano ny alarbi 12 ny volana May 2024 teo ny fizarana izany ho an'ireo tokantrano zay nafeno fepetra zay efa nisitraka toana arabola iny ihany koa mazava ho azy. Ianareo 580 sy 900 tokantrano agnatin'ny fokotany Ampasimazava, Ambalason ary aketo Ambavarano no afaka nisitraka ary vita fankatoava nenga taty tamin'ny fiarahamonina nandalo tamin'ny ben'ny tanàna ary nipakatrany amin'ny chef district koa dia ankasitrahana ny fahendrena reo satria tsy mora ny fisivanana misy tokantrano 300 mahery agny tsy afaka nisitraka an'ilay toana arabola 7 alina sy 2 hetsy ary ihany koa mbola tsy afaka isitraka an'ilay toana ara-tsakafo vary 1 kilo miaraka amina tsaramaso 7 kilo ary menaka 2 litatra izay atombotsika niany ny fizarana ananjy. Ny solotena n'ireo vahoaka nitondra fakasitrahana an'ireo rehetra zay nanatotosa ka nahafana nisitraka izany teto kosa Ramatoa Mamy Victorino ben'ny tanàna ny commune Ambanivohitra ny Ambotandro. Misaotra betsaka anareo zay satria zay ke izany dia efa mangetaeta n'izany fizarana izany fitsonjovana anay madinika aty Ambanivohitra aty. Zao tetikasa zao dia tsy tonga aty raha tsy nahazo fankatoavana. Dia isaorantsika manokana zany ny fitondrana fanavaozana zay mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isaorantsika koa zany ny mpamatsy vola indrindrandrindra satria raha tonga zareo reto ka tsisy zany famatsim-bola izany dia zava-pona ihany. Niatrika ny fizarana izany taty an-toerana ny lehiben'ny distrika ny Toamasina Faroa, ny délégué ny mponina sy ny firaisankina Toamasina Faroa, ny BNGRC ary ny ekipa avy ao anivon'ny fitalevam-paritra ny varotra sy ny fanjifana atsinanana zay nanamarina fa sakafo azo antoka sy ara-pahasalamana izao izaraina amin'ny vahoaka aty an-toerana izao. Zay ny makasika niny tany amin'ny distriktan'ny Marovoay sy Ambatoboeny no nanohizany ekipan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina nanaovana ny fanaramaso ireo antota taratasy ny Aino Manjery misy ao anatin'ny faritany Mahajanga ahetsika izay nataon'ny ministera hampangarara tanteraka io sehatra sy Yolande Patricia Naria Véronique. Teto amin'ny distriktan'ny Marovoay sy Ambatoboeny ny fitsirena ireo Aino Manjery no tanteran'ny delegasion'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny 17 sy ny 14 ny volana May 2024. Tafiditra ao anatin'ny paikady entin'ny ministera hanatsarana ny sehatra ny serasera sy ny kolotsaina manerana ny nosy izao fidinana ivotiny izao. Ho an'ny teto Marovoay dia nojerena ireo onjam-peo 4 miasa eto an-toerana. Nandritra izany no nianona ny etaetan'ireo mpiasa indrindra ny momba ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny filana fanavaozana ara-teknika. Tsy madinona ihany koa ny sehatry ny kolotsaina tamin'ny fitsidiana ny trano famakiam-boky CLAC izay mbola sedra olana amin'ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana. Ny tanjon'ny ministera dia ny fanadiovana ny Aino Manjery eo amin'ny lafiny ara-taratasy. Be dia be ny Aino Manjery izay tsy manana taratasy koa milaza fa manao anjana teknika nefa zavatra tsy azo atao zany raha ny lalàna ny feno Aino Manjery ataontsika fa izay no antony dinana ifotony ohatr'izao mijery ny taratasin'izy ireny. Nitody aty amin'ny distriktan'ny Ambatobe ary ny fanaraha-maso ka betsaka ireo zavatra tsikaritra teny fotony nandritra izany. Ny zavatra voamarika zany tao anatin'ny fidinana tao anatin'ireny toeran'ireny dia misy tena tsy manana taratasy mihitsy
mieritreritra fa hoe rehefa manao andana teknika indrindra moa ny radio pilazantsara dia be dibe tena tsy manana taratasy fa hoe manao andana teknika dia nitsikaritra faharoa koa ny tsy fandoavana ny aban'ny mpanakanto ny oda zany tsisy mandoa mihitsy ny radio aty amin'ny faritra dia iny zany mbola mila ifampidinihana amin'ny oda sy ny aina aman-jery. Eo ihany koa nefa ndreo le manana extension aty amin'ny faritany izay milaza fa hoe mandoa ny oda any amin'ny foiben'ny zareo ny Antananarivo ka zay zany mila mbola verifena kely ary mila fifiarana samatotra miaraka amin'ny oda. Mitoetra any araka izany ny ezaka ataon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny fanatsarana sy ny fampanaran-dalàna ny aina aman-jery mba ahafahan'izy ireo manome vaovao sy fandarana manabe sy mendrika ho an'ny vahoaka. Mbola izay hetsika ataon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay ihany dia nisy ny dinika natao mahakasika ny fitantanana ny toeram-bakoka GZR sy ny chute de la Lily tao Analavory distrikany Miarinarivo izay hoentina manatsara ny fomba fiasa sy ampiroboroboana ny fampandrosoana eny fotony miora fitiavana. Nisy ny dinika mahakasika ny fiaraha-mitantana ny toeram-bakoka aty amin'ny faritra Itasy, Chute de la Lily sy GZR izay notarian'ireo delegasion avy eo amin'ny ministeran'ny serasera sy kolotsaina amin'ny alalan'ny foibe misahana ny vakoka. Niarahana tamin'ny lehiben'ny fileovana Miarinarivo, ny lehiben'ny faritra Itasy, ny talen'ny serasera sy kolotsaina Itasy, ny talen'ny asa tanana sy fizahantany Itasy ary ireo komina telo Analavory, Alatsinaikely sy Ampefy ary ny VOI na ireo vondron'olona ifotony ny 12 sy 13 ny volana May 2024 tao Analavory. Nalefa ny fitondram-panjakana andeha ity zay ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina moa zany nandeha nitsika ny site ny GZR sy ny Chute de la Lily nanao dinikasa natao ny lamina na amin'ny resaka arabola na amin'ny resaka fanatsarana na ny fahadiovana na ndreo mpivarotra ny fandraisana vahiny sy ny tokony atao rehetrarehetra zany amin'ireo site anankiroa dia nisy tapaka moa zany amin'ny farany fa natao ny fampirarana izay manao ny soniny nandraisana anjara ny tsirairay na ny solotenan'ny ministera izay solotenan'ny lovako moa zay sy ny komina aty an-toerana dia teo koa reo vokon'olona zany sy ny tao amin'ny fizahantany. Vita ny fifanaraha-piarahamiasa ary ny atao hoe nampiavaka azy tamin'ity fanavaozana ity dia ny fametrahana mazava tsara andraikitry ny tsirairay ny andraikitry ny mpisehatra rehetra karanjona moa dia nisy ny firindrana sy ialana amin'ireo atao hoe tsy fahafahampoan'ny mpitsidika ny fikajina ny toeram-bakoka mba ateza ary indrindrandrindra moa mba hampahatra ny fizahantany atao anatin'ny komina telo izay voakasika ireo toeram-pizahantany mahampitsidika ireo. Natao izao dinika izao mba hoentina anatsarana sy anavaozana ny endrim-pitantanana ny toeram-bakoka ary indrindra nametrahana ny lamina anatiny mba hisarihana ireo mpizahantany ho voampandrosoana amin'ny faritra Itasy. Arahantsika izao kosa ny hetsika fankalazana ny herinandro ny mpitsabo mpanampy sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge izay samy manana anjara toerana lehibe amin'ny fanampiana ny mpiarabelona eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Dawary. Fanomezany raha maimaimpona no nataon'ireo ekipan'ny Croix Rouge teto Maroantsetra. Ankoatra izany dia nanolotra ihany koa vary sy akanjo fitafy ho an'ireo vafonja sy ireo olona boka. Ny tanjon'ity andro ity dia ny fanomezam-boninahitra ireo mpilatsaka tsy hitrapo sy ny mpamonjy vono, ny fampiroboroboana ny asa maha-olona ary ny fampisahivan'ny firaisan-kina sy ny fanampiana ireo olona sahirana. Tolotra maimaimpona fizaham-pahasalamana teto amin'ny hôpitaly sy ACRR-ny Ambovombe-Androy no noentina nitsantarana ny fanamariana ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny infirmiera. Fizaham-pahasalamana toy ny diabeta, ny fitiliana ny VIH sida, ny fitiliana maso, ny fanaraha-maso, ny toe-pahasalaman'ny vehivavy bevoka ary ny forazaza fahobe. Ka tonga nanatanteraka izany fizahana sy fitsaboana maimaimpona taty an-toerana ireo solotena isam-paritry ny olavitry ny infirmiera izay nanotrona izao fankalazana izao. Notohizana tamin'ny alalan'ny diabena makivaky ny tanàna moa izao lanonana fankalazana izao ary nofaranana tamin'ny alalan'ny nofokena mitampihavanana. Magnodidina 700 ny isan'ny infirmiera miasa miparitaka magnerana ny faritra Sava.
roanjato mahery ihany no mpiasam-panjakana raikitra. Asa sarotra miatra manena ny asan'ny infirmiera ka ilagna infirmiera matianina sy ara-dalàna hoy ny filopitaka ny fikambanan'ny infirmiera Sava. Tsy vitan'ny adidy fotsiny fa asa masina ny asan'ny infirmiera hoy ny lehibe ny faritra Sava. Mafisiny fa vonona trano ny faritra amin'ny fanohanana ho fampirobonga ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka. Mitazona toerana lehibe amin'ny asa fiainana ny fahasalamam-bahoaka ny infirmiera hoy ny talim-paritry ny fahasalamam-bahoaka Sava. Miezaka manakaiky sy miaina ary miaraka mitady vahaolagna ny fitalevam-paritra ho fagnatratrarana ny politika ny ministera. Isana namarika izao andro raisam-pirenena ho an'ny infirmiera teto Sambava izao ny fagnomezana tolotra ara-pahasalamagna memem-poagna narahina fanaovana vaksiny fanefitra amin'ny mpox. Mpitsabo-panampy hery mangina ao ambadiky ny hopitaly manomboka amin'ny fandraisana ny marary izany ary mijoro eo anilany marary hatrany. 12 Mey andro maneran-tany ho an'ny mpitsabo-panampy. Lohahevitra maneran-tany ny hoe le pouvoir d'agir des infirmiers sauve des vies, ny fahefan'ny mpitsabo-panampy mamonjy aina. Nambaran'ny solotenan'ny ordre national des infirmiers fa tsy ny manindrona fanjaitra na manome fanafody fotsiny ny asan'ny mpitsabo-panampy fa izy ireo no maso sofina ary fo manakaiky ny marary. Ny fanapahan-kevitra raisin'izy ireo ao anatin'ny segondra vitsy dia afaka manova ny toe-pahasalamany marary. Fa ny mpivavahana narahina fanehoana ireo asan'ny infirmier sy infirmière eny anivon'ny hopitaly fitiliana diabeta ireo nanamariana ny androm-pankalazana. Fa ny tanana no nentin'ny talepahatra ny fahasalamam-bahoaka ny dokotera Asanali Patrick ny hanatsarana ny fitaovana iasan'ny mpitsabo-panampy sy ny fitombohan'ny nisan'izy ireny eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Nambara fa mbola tsy ampy ny mpitsabo-panampy miasa ato anatin'ny faritra Atsinanana raha oharina amin'ny isan'ny mponina. Lambavao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampalalambavao manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.